Ampitomboana amintsika hatrany ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Faly miarabantsika rehetra indray amin'izao alahady fa 30 ny volana novambra taona 2024 izao. Ivavaksika mialona ndraisantsika ny afatra amin'ny ity maraina ity. Ry Jesosy Kristy Tomponay io manondrika ny lohanay eto alohan'ny seza fiandrana anao indray zahay ary manantena fa hiresaka aminay ianao. Toy ny napahiratinao ny mason'ny jamba no amposokafanao ny masonay hahita ny zavatsoa raketiny teninao. Toy ny napaladinao ny sofiny marenina no handrenesanay ny feonao amakivaky ny taolana maina. Toy ny nampitenenanao ny moana no hampitenenanao ny molotro ka tendreo zany ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny teny ny soratra masina izay iangatsika amin'izao toriteny logos alady maraina izao dia hitantsika amin'ny filazantsara araka ny Mateo 4:20. Mateo 4:20 ny 7:7 ka hatramin'ny 7:7. Mateo 4:20 ny 7:7 ka hatramin'ny 7:7 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Fa tahaka ny andron'ny Noa dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Fa tahaka ny tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny safodrano ka nihinana sy nisotro ny olona ary napakabady sy namoaka ny ampakarina mandra-piavy ny andro izay nidiran'ny Noa tao amin'ny sambo fiara ary tsy fantany mandra-piavy ny safodrano izay nandringana ny olona rehetra dia ho tahaka izany ny fiavin'ny zanak'olona. Ary amin'izany isy roa lahy any an-tsaha, ny anankiray ho raisina, ny anankiray ho avela. Ary isy roa vavy manodina ny fikosoam-bary, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray havela. Koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tomponareo. Nefa aoka ho fantatrareo izao, raha fantatry ny tompontrano ny fiambenana amin'ny alina izay hiavian'ny mpangalatra dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony ho tamina. Koa miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy hampozonareo no hiavian'ny zanak'olona. Amen. Izao perikopa anjarantsika an'io zao dia anisan'ny texte izay tena araraotin'ny mpitory maro ampitahorana ny olona. Io le lazaintsika hoe ataon'olona fitaovana hanaovana natao hoe évangélisation marteau. Ina moa le évangélisation marteau? Zany hoe terena hibebaka ny olona na terena iova-fo ny olona ary ampiasaina ny ramatahora. Ny fampitahorana hoe tandremo fa ho avy ny farany. Zany hoe ny andro farany dia lasa fampitahorana na moyen de pression. Fantanapetraka azo ampiasaina ve ny pression mba soi-disant ampibebak'olona. Raha izay mantsy dia sanatriavin'izany ny mpitory ny filazantsara, ny heverina mpitory ny filazantsara, mpitory teny aloha ataontsika an'izay sy ny pastera, dia lasa mitovy amin'ny agent commercial fotsiny ihany. Ny agent commercial mampiasa ny fomba rehetra, tous les moyens sont bons ahazoana client. Izay ve ny anirahana antsika hoe ampiasao tetika rehetra enina dia somary manao forcé aza mba ahazoana olona. Kanefa azadino fa raha ny fotom-pampianarana maha-protestanta atsika aloha dia izao hoe ny fiainana mandrakizay dia tsy tanjona tratrarina. Averiko indray, ny fiainana mandrakizay dia tsy tanjona tratrarina, tsy tanjona ny lanitra hozintsika eto amin'ity pejy ity fa lova. Ary tsy mitovy ny fomba iatrehana an'izany zavatra izany. Ho an'ny olona izay manao izany ho tanjona dia heveriny fa misy zavatra takian'Andriamanitra aminy ka zay izy vao mendrika izany. Fa ho an'ny olona izay manana izany ho lova kosa dia fahasoavana izany.
miditra ao anatin'ny vanim-potoanany advento tsika alady voalohany amin'ny advento zao alady zao ary eo indrindra ny akabiazan'ny texte voalahatra ny amin'ny lectionnaire na ny percoupe dia mirona ho am'izay fiandrasana ny fiverenan'ny tompo izay na koa ny fahatongavany fanjakan'Andriamanitra izy koa zany ary manoloana zany dia betsaka no azazony hoe nanararoatran'izy tia mba hampitahorina ho iaho ny olona io moa tonga am'le fitenenina hoe c'est la fin qui justifie les moyens ozy ny sasany kanefa ny zavatra tsy tokony adinoantsika dia ity isika tsy miandry intsony hoe rahovina ny fanjakan'Andriamanitra no ho tonga fa ny fanjakan'Andriamanitra dia efa ety ambony tany tory teny Jesosy voalohany vao nanomboka ny asa misiona izy dia hoe mibebay ianareo fa efa kaiky ny fanjakan'ny lanitra zany hoe efa tonga tsy andrasana tsy tadiavina fa efa eo anilantsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zay tonga eto amin'izao tontolo zao noho izany ity texte anjarantsika ity zany dia tsy fanomanana atsika hoe ho avy indray Jesosy tsy fanomanana atsika hoe miandry ny fanjakan'Andriamanitra atsika satria misy manofinofy an'izany hoe hiaraka anjaka amin'i Kristy ety ambony tany mantsy ny arivo taona zany hoe hanao vengeance fa inona no lazainy ity texte ty antsika androany andray ro jerentsika le texte raha jerentsika atao hoe premier degré na superficiel le izy a dia inona ny zavatra toa lazainy avy hatrany toa ho iaho fa tsy zay ny tena izy dia zao hoe tsy maintsy mivavaka atsika isan'andro mba ho tonga zany fanjakan'Andriamanitra zany ary mba hatonga nyo daty ny fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra io tsy ho tampoka amintsika zay zany no zavatra voarain'ny olona matetika rehefa mitora ity texte ity hoe mila mivavaka isan'andro mila miomana amin'ny alalan'ny vavaka isan'andro mba am'izay raha tonga tampoka ny fanjakan'Andriamanitra raha tonga tampoka Jesosy dia tsy ho tampoka aminy zany moafaty zany ny fandraisantsika n'izy ity zay ny fijeritsika azy atao hoe superficiellement zany hoe raha izay no izy dia tohatra ny teheteny hoe isika kristianina kay zany rehefa tena ataony compte dia tahaka an'ireny marary mamonjy hôpitaly reny dia miandry ny iatsony ny anaratsika ao amin'ny salle d'attente mandritra ny dokotera mandray consultation dia rovinary ny anjarako zany hoe tsika zany eto amin'ity tany ity samy miandry fotsiny ny fotoana zay iatsonantsika raha izany no izy dia ataoko hoe mampalahelo ihany hoe zay zany ve ny fiainana eto ambony tany salle d'attente ngeza be sanatiaviny zany amiko dia azoko ampitoviana amin'ny olona anankiray voaeloka ho faty ohatrany any Amerika condamné à mort dia manomboka ny andro ny voany didi-pitsarana hoe condamné à mort ianao dia iny le lazaina hoe miditra ao anatin'ny couloir de la mort miandry ny vanim-potoana zay hamononanao misy olona hoe voakandroany didi-pitsarana hoe condamné à mort zany après 20 ans izy miandry ao anatin'ny couloir de la mort manahoana ny toepony ao horohoro lava satria tsy fantatra hoe à quel moment izy no ho voantso ho vonona eo ambonin'ny chaise électrique na par intraveineuse sy ny sisa dia apetraka aminareo ny fanontaniana moa ve manome fiadanana anareo zany zavatra zany hoe tsy fantatra ohatrany hoe voangy latsaka ohatrany hoe épée Damoclès eo ambony loha ao dia hoe rovina mitotony sanatiaviny zany dia mampilamina ve zany misy fiadanana ve nareo anaty zany nefa Jesosy mampanadina antsika fiadanana rano marina tsy misy fiadanana amin'izany fa feno tebiteby sy aia ka izaho tsy mirona amin'izay interprétation zay na dia ny akabiazantsika aza ho amin'izany miakosa dia ity ny fomba hamakiko an'ity soratra masina ity Matthieu eto dia manao atao hoe interprétation allégorique no fomba ilazana azy mba hampisongadina amintsika hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia tonga eo amintsika isan'andro tsy hoe andrasana rahovina no avy fa ny fanjakan'Andriamanitra dia
mamangy atsika isan'andro. De ny fomba hitantarany azy de tahaka ny raisineto ny tantarany Noa valy mianaka izay hitatsika ao anatin'ny texte eto, ka asinitsindrim-peo manokana hoe tony tamin'ny andro Noa izy de nisy napapakabady de nisy nanao fety, zany hoe ao anatin'ny andavanandrony Noa, tao anatin'ny vie quotidienne no tonga ilay safidrano tamin'izay fotoana izay. Zany hoe sary anohatry ny ilazany hoe ny fanjakan'Andriamanitra de tsy tonga amin'ny vanim-potoana spesiala andrasantsika hoe date extraordinaire, fa eo amin'ny andavanandrom-piainantsika Andriamanitra no mamangy atsika. De mbola ampiny ihany koa hoe toy n'ireo mpirahalahy na mpinamana anankiray izy izay miara-miasa any an-tanimboly, mandeha manao saraka tsara, zany hoe amin'ny fiainana andavanandro, ny habitude andavanandro zany fa tsy hoe zavatra exceptionnel. Toy ny mpiravavy na mpinamana anankiroa izay miaraka mandeha mitoto varim-bazaha fanao isan'andro, zany hoe manomana io zany rehefa andeha hanamboatra mofo izy dia oety le varim-bazaha hokosehana de iny lafarina varim-bazaha iny no anaovany mofo, zany hoe fiainany andavanandro, ao anatiny andavanandro mpiainan'ny olona no miditra tsehatra ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe ny advento dia tsy hafa fa hoe isan'andro ao anatin'ny andavanandrotsika no miditra ntsehatra Andriamanitra ary mamangy atsika ao amin'ny andavanandrom-piainantsika Andriamanitra. Izay ny advento, fa tsy hoe raha ovian'Andriamanitra no avy de zay natonga ny kristiana tany Tesalonia tsy nety niasa intsony rehefa niteny Paoly hoe ho avy ny tompo, de zareo nieritreritra hoe daty anankiray spesialy io de farany zareo tsy nisy niasa fa miandro. Hanika voaterina norasa indray Paoly hoe aoka zay tsy miasa tsy hinana. Izay no antony nahatonga zareo tsy niasa intsony. Inona zany no fiatraikan'izay zavatra zay de zao hoe rehefa miditra ao amin'ny andavanandro mpiainanao Andriamanitra dia ho hitanao am'izay ny fahaizanao manavaka ny zavatra rehetrarehetra, hainao ny manavaka ny zavatra rehetra satria mamangy anao Andriamanitra ary ny famanginy anao no ahafahanao mitsara ny fiainanao. Tadidinareo ny teny Jesosy, tsy izaho no hitsara anareo fa ny teny rehetra zay renareo tamiko no hitsara anareo. Ka rehefa mamangy atsika Andriamanitra amin'ny andavanandrom-piainantsika de izay vokatry ny famangin'Andriamanitra zay no ahafahantsika manavaka ny zavatra rehetrarehetra, manavaka ny vary sy ny tsiparifary, manavaka ny ondry sy ny osy, manavaka ny zavatra rehetra. Dikan'izay ny fitsaran'Andriamanitra araka ity lio matotoko fa 4 ity de tsy tribonaly araka ny eritreretany sasany azy, tribonaly mampatahotra be, fa ny fitsaran'Andriamanitra dia ny fahafahantsika mitsara, eto le izy, ahafahantsika mahay manavaka ny zavatra rehetra ao anatin'le hevile distinguer, discerner, mampitsikafina sy manavaka ny zavatra rehetra. Tsy zay hoe lazainy amin'ny Romanina le hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina aizanareo mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe tsy possible ho atsika ny midiscerner zavatra raha tsy Andriamanitra no mamangy atsika. Ina le mamangy eto? Manazava ny saintsika. Toy ny vary sy ny tsiparifary. De fanoharina ataon'i Jesosy hoe mora ny manavaka azy rehefa tonga ny tsy mila manao effort be da be, fa rehefa tonga ny fotoam-bokatra dia miavaka ho azy eny le izy, na de miezaka na de ataontsika hoe mitovy tsaratsara endrika n'olona tena varim-bazara ilay aidratsy. No zany revako avelao ny fotoana no ampisongadina azy. Io afaka miteny daoly olona. Ny fotoana ihany no manavaka ny zavatra rehetra.
mahazo manao modimody daholo ny olona faire semblant fa zao misy fiteniko foana hoe le temps est un allié favorable dans les mains de l'éternel. Ny fotoana no mampiavaka an'io tonga am'le fiteny jatovy hoe aseho mikaratra eny foana. Ary eo amin'Andriamanitra tsy misy fotoana very zany, tsisy fotoana very zany. Fa rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra mifanena amin'ny fotoanatsika, le kairosn'Andriamanitra sy le kronostsika mifanena dia mibaribary eo ny zavatra rehetra. Afaka manamary tena ny olona, afaka manamboamboatra fietsika ny olona, afaka manao teny maro ny olona, fa miarihary ho azy eny aseho ny fahazavan'ny Kristy eny foana, fa tsy afaka ny hanafiny izy. Zay le hoe zay torinao mangina dia tsy maintsy olo torina ny ambony tafitrano. Ka ny fitsaran'Andriamanitra tsy hoe Andriamanitra hidina avy eny an-danitra dia hiteny hoe zao tsy mety ataonao, fa izao rehefa Andriamanitra miditra tsehatra ao amin'ny fiainan'ny olona, ary rehefa ny olona milaza fa miara-dia amin'Andriamanitra ka manasa an'Andriamanitra ao amin'ny fiainany dia mitsikafona ho azy ny zavatra rehetra, na dia miezaka manamboamboatra tena eo mason'ny olona aza izy. Noho zany manoloana an'izany dia manolotsaina atsika ny tompo Kristy eto amin'ity Matthieu 7:20 ity ny hivavaka. Eto le concept ny vavaka tsy tahaka an'le mahazatra atsika. Tsy ny vavaka tsy natao handemena saina, ny vavaka tsy natao ampikalmena ny fanaintainana, tsy calmant hoe mandrapahatonga ny Kristy roviana ary Kristy no avy fa mafy zany fiainako zany, mila vavaka mba hampitony ny fanaintainako. Tsia, tsy calmant, tsy ganidan, tsy efferalgan, tsy dafalgan ny vavaka eo mpiandrasana an'izany. Au contraire, ny vavaka zany eto dia karazana électrochoc izay mahatonga atsika ao anatin'le rythme ny andavanandro tena atsika, ao anatin'le train quotidien ozy ny teny frantsay, no ao anatin'iny Andriamanitra no miditra tsehatra mampitsahatra atsika amin'ny habitude atsika ny mahazatra atsika, ao anatin'le monotonie atsika dia somary manao pause. Ny vavaka zany tena mahatonga atsika tena hoe hijanona kely aloha, zany hoe tahaka ny piqûre de rappel ny vavaka amin'ny fiainan'ny kristianina. Ka ao anatin'iny fotoana iny no mamangy atsika Andriamanitra, ary rehefa mamangy atsika izy dia mampibaribary ny zavatra rehetra. Ka tsy isika no mide mitady ny fanjakan'Andriamanitra, fa io fanjakan'Andriamanitra io no mamangy atsika tahaka an'Andriamanitra tadidinareo tao amin'ny Genesis. Isakariva tonga Andriamanitra mitsidika mamangy an'izy mivady, toy ny fanaony mahazatra, fa indray andro mampatsiaro le hira firana FFM hoe vangianao ny tokantrano ka menatra erisy kaody sy lao. Fa misy inona efa fahazarana andavanandro ane hoe Andriamanitra mamangy azy, fa tamin'ny ho andro io lasa navesatra ho an'ny zareo ny famangin'Andriamanitra. Ny olona tompoka rehefa tsy milamina izy ara-panahy dia lasa mitsotsoka mandosondositra zany, nefa zavatra mahazatra azy andavanandro ihany, satria ao raha ao amin'ny filazantsara zao na moa dia miteny hoe aleon'ny olona ny maizina satria ratsy ny asany. Izay ny fanjakan'Andriamanitra rehefa mamangy ny olona. Zareo nge ny manodidina atsika, raha mijery ny olona manodidina atsika manao na fijerinareo azy, sanatria zany ohatran'ireny zombie reny, hainareo zombie zany ohatran'ireny olona tsy tompony tenany reny, ao anatin'ny rotorotom-piainana miazakazaka, mandeha mikipy, manara-dreny rano zay lazain'ny olona, toa misaina toy ny fizainan'ny olona rehetra no arahana, tsy manao réaction kory fa ohatrany mandeha ho azy. Ary zay ny ilana n'lay piqûre de rappel somary manaitra ny hoe ianao zany ane ka manao diakanakany.
ilaina zany le électrochoc karazana ohatrany tsy sanatria hoe teamaina fa fa rano mangatsika apirotsaka ny lohanao ampifoa ny torimasony hoe enao zany ne ka miazakazaka makany amieno e tsy ino lalina izoro amin'olona rehetra dia ino no izy ilaina indraindray tsy hoe indraindray fa ilaina mihitsy ny hanairana ny olona ao anatin'ny torimaso le torimaso nefa ny matetika heverin'olona araka lazany soratra masina misy lalina heverin'ny olona makany amin'ny fianakanjo tsy izy tsy hoe rehefa makany dolo ny olona rehetra tsy hoe rehefa zay dolo fisainan'ny olona rehetra tsy hoe zay no heverin'ny olona fa logika dia ino no marina fa rehefa mifanjaka an'Andriamanitra mamangy ny olona dia zao indraindray mba tsy lazaka hoe tena tojay foana izy any amin'izay tsy eritreretinao mihitsy ino no izy ka dia mazava zao le teny Jesosy am'le hoe ray eo am'le vavaka nampianarin'ny tompo hoe rainay zay ny an-danitra ho tonga ny hoe ny fanjakanao zay voalaza anatiny io ka rehefa tonga ny fanjakan'Andriamanitra dia mitsikafina ho azy mazava ho azy ny zavatra rehetra ka engany ny fiainantsika ho advento zany hoe aoka Kristy ho hiditra ao amin'ny andavanandrom-piainanao ao anatin'ny train quotidienao ao anatin'ny vie ordinairenao aza atao zavatra exceptionnel Andriamanitra tsy mitady zavatra exceptionnel hoe andro lahady na zavatra mitokana fa ao anatin'ny atsipiriam-piainanao tian'Andriamanitra hidirana ary rehefa hidirana io dia mazava ho azy tsy maintsy misy zavatra miariary ao aza atao mahakivy anefa zany na mahamenatra fa rehefa tonga ny mazava dia mipotra ho azy ny maizina rehetra ary tsy misy aizina mazava ho azy maharesy mazava voninahitra ny ho an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay hivavakisika raha eo misotranao zahay fa nomenao ny teninao tamin'ity maraina ity Andriamanitra tonga mamangy anay isan'andro ianao eny hatrany amin'ny zavatra zay tsy heverinay ho zava-dehibeko dia hidiranao mahalinanao ary rehefa miditra ao ianao dia tsy voatery hanaraka izay heverin'ny fiarahamonina sy ny maro anisa ho marina enina dia fiarahamoniny mpivavahana azy fa mety any amin'ny lalana zay sarotra sy tery tsy tizo kanefa any no hitarianao anay koa dia ampianaro ahay areny feonao zahay ao anatin'izany rehetra zany saotra tompo amen maharosoantsika rehetra indray ary dia mame fotoananao amin'ny herin'ny toy izao raha sitrapon'Andriamanitra eny matoloko